Ivavaka isika rehetra. Nisotranao izay ry Andriamanitra ray zanaka sy fanamasinao. Noho ny fitiavanao anay zanaka ny fifoazana. Iantsoanao anay indray eto amin'ity tobilehibe masina ity mba hanamboaranao anay. Hamerenanao anay hiverina ao aminao. Amin'ny alalan'ny fanompoam-pihavana rehetra izay tanterahana eto. Amin'ny alalan'ny teninao izay vakiana, toriana, alahatra ary ampianarana. Misotranao izay fa ny fitiavanao anay mba hanana ny toetra sy mahaizy azy anay amin'ny mahazanaka ao anay no iasanao amin'ny alalan'izany fivoriana lehibe izay tanterahanay amin'ny anaranao eto izany. Dia mangataka aminao amin'ny alalan'ny fanahinao masina ary zahay. Mba izany fananao izany tokoa no hampianatra anay ny zavatra rehetra. Ka hanao ny teny izay toriana sy vakiana ampianarina ary alahatra hita amin'ity toerana ity ho tonga fiaim-piainanay. Ka mandritra ity fotoana ity amin'ny hoavinay rehetra dia zanakao miaina amin'izany teninao izany no ho hitanao Andriamanitra. Taio ary ny fotoana rehetra, taio ny mpanana anjara rehetra, taio ny zanaky ny fifoazana rehetra izay manatrika izao fivoriana izao. Mba samy hoenitry ny fitahiana sy ny fahasoavana avy aminao ane izay rehetra. Ary tehirizo haritra amin'izany hatramin'ny farany izay. Dia hotsenainao amin'ny fifaliana, hiara-monina aminao mandrakizay ao amin'ny ilay toerana izay namboarinao ho anao sy ho anay.
amin'ny anaranao Jesosy Kristy manankiry avy Nazareta no angatahana izany vavaka izany. Misaotra Jesosy eo. Amen. Araka izany ry havana dia misaotra an'Andriamanitra isika noho ity vanim-potoana izay ankalazantsika indray ny isan-taona ny tobilehibe Farihimena izay tanterahina eto amin'ity tobomasiny ity nanomboka ny 20 miafarana amin'ny 24 volana Aogositra taona 2024 izao. Misaotra an'ireo ray aman-dreny ny fifoazana ato amin'ny synodam-paritany avaratry mania koa manome anjara amin'izao fampianarana izao. Ny fampianarana izay anjarantsika dia ho hitantsika ao amin'ny Isaia 13:20. Kanefa dia tsy maintsy ampiarahana amin'ny fanevana izao isan-taona izao, fanevana ny synodam-paritany avaratry mania manontolo moa araka izay hitantsika azy ao amin'ny Isaia 1:1 manao hoe mitsangana miazava fa tonga amin'ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehovah efa miposaka aminao. Ao anatin'izany lohateny izany no ampianarana amintsika ny lohateny hoe ny fitsaran'Andriamanitra ny fahavalon'ny Fiangonana araka ny Isaia 3:20. Dia hiroso amin'izany fampianarana izany ary isika amin'izao. Araka ny teny fanevantsika eto, ny fiposahan'ny mazava na ny marimarina kokoa, ny famira-pirata ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny maizina no mandresy tanteraka izany maizina izany. Raha lazaina amin'ny fomba hafa izany ry havana dia izao: ny fandresen'ny fiainana avy amin'Andriamanitra ny fahafatesana sy ny alony rehetra izay nandrakotra manandevo ny olony izany. Arak'izay efa nanazavana azy teo ambony dia miray foto-kevitra amin'izany ny afatra ity perenkopa izay ho velabelarina amintsika androany ity, izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fitsaran'Andriamanitra ny fahavalon'ny Fiangonana araka ny Isaia 3:20. Ny famira-piratany voninahitr'Andriamanitra araka nanambarana azy teo ambony tao amin'ny maizina no nanatanterahany ny fitsarany izany aizina izay lazaina fa fahavalon'ny Fiangonana izany. Tsara marihana ry havana, raha ny tena marina dia tsy olona no fahavalon'ny Fiangonana, tahaka ny hoe tsy olona ny fahavalon'Andriamanitra. Izany hoe tsy manana fahavalo olona ny Fiangonana, fa izay fahavalony kosa dia ny ota sy ny fahafatesana ary ny divoly izay tonga nofo sy mandrafitra ny maha-izy azy na mandrafitra ny natioran'ny olona ka manandevo sy mibaiko azy amin'ny faimpenany sy ny fitondrantenany ary ny asany rehetra. Amin'ny teny hafa, izany no mahatonga azy ho zava-boarin'ny aiziny ka mila ny famira-piratany voninahitr'Andriamanitra handresy izany aizina ao aminy izany. Izany hoe raha miresaka fitsarantsika eto dia tsy mandevina olona mandrakizay Andriamanitra raha mitsara, fa mandevina an'izany ota sy ny fahafatesana ary ny devoly izay tonga nofo ao amin'izany koa. Kanefa amboniny izany, raha miresaka fitsaran'Andriamanitra isika dia misy filazantsara ihany ao anatin'izany, satria mahary azy olona manana natiora vaovao araka an'Andriamanitra koa izy amin'ny alalan'izany fitsarany azy zany. Ho hitantsika amin'ny fanazavana rehefa avy eo moa izany. Ary ny fiangonana kristianina dia tsy hafa fa fiombonana izany olom-baovao araka an'Andriamanitra izay notsarainy, no melohiny kanefa no amarininy tao amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana izany. Fiombonana izany no ny asan'ny fanahy masina ny fiangonana kristianina. Arak'izay ahitantsika azy amin'ny fandaharam-potoana ry havana dia ny Isaia 3:20 no perekopa izay voatondro ranorenana izao fampianarana izao. Kanefa raha tena mamaky izany isika dia ny 1:1 ka hatramin'ny 9 no tena manambara izany. Andeha ho ferantsika amin'izany Isaia 3:1 ka hatramin'ny 9 izany ny fampianarana. Ary andeha hiroso amin'izany tsika, kanefa melohany hirosotsika dia andeha ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Isaia
3:20 ka hatramin'ny 4 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Iza moa ty avy any Edoma dia avy any Bozra ka mena mangatrakatraka ny fitafiany, dia ity izay mareva mpitafiana sy miandranandrana amin'ny haben'ny heriny. Izao izay mitory fahamarinana sady manan-kery hamonjy. Nahoana no mena ny fitafianao? Ary ny akanjonao no tahaka ny an'izay nanosihosy ny famiazam-boloboka. Nanosihosy ny famiazam-boloboka irery aho, fa tsy mba nisy ny araka tamiko ny avy tamin'ny firenena na dia iray akory azy. Nanitsaka ireny tamin'ny fahatezerako aho sy nanosihosy azy tamin'ny fahavinirako, dia nipitipitian'ny rano ny fitafiako, koa voalotoko ny akanjoko rehetra. Fa efa tampoko ny andro amaliko, ary tonga ny taonany vao avitro. Nitsinja aho nefa tsy nisy hamonjy, ary talanjona aho satria tsy misy hanoana, ka dia nisandroko ihany no nanao famonjenao ahy, ary fahavinirako no nanohana ahy. Nanitsaka firenena tamin'ny fahatezerako aho, sady nampaleony azy tamin'ny fahavinirako, ary nandatsaka ny rany tamin'ny tany. Amen. Izay zany ilay perikopa anorenantsika an'izao fampianaran'izao, ny fitsaran'Andriamanitra ny fahavalon'ny fiangonana. Ny hojerentsika voalohany ary dia ny fitsaran'Andriamanitra araky ny hevitra ny anarana hoe Edoma, ao amin'ity Isaia 3:20 ka hatramin'ny 4 ity. Araka ny fitarian-teny mahakasika ity bokin'ny Isaia manontolo ity ry havana, dia ao anatin'ny fizarana izay antsoiny mpandinika hoe Isaia 3 na trito Isaia no misy ny perikopantsika ankehitriny. Araka ny fahafantarana azy dia ity Isaia 3 ity ny boky izay ianarany synodam-paritany avaratry manimanontolo amin'ity taona ity. Ny zanak'Israely efa avy navotana, na ny zanak'Israely efa avy nafahany iave tamin'ny fahababoana Babiloniana, ka navery ny tanteraka ao amin'ny tany izay nomeny azy holovany no resahana amin'izany. Zany hoe ny zanak'Israely izay navery ny ave ho amin'ny fahamasinany mba hanompo azy amin'izany no ventikafany. Efa ny Palestina ny zanak'Israely tamin'izay fotoan'izay, kanefa na dia zany azy, arak'izay ambara ny perikopantsika, mbola miasa amin'izany fanavaozana sy fanamasinana azy tanterak'izany Jehovah. Resaka fahababontsika, ny fahababona raha resahana kely zay dia asan'Andriamanitra miabo sy vokatry ny fitiavany ho fitaizana ny olony noho ny ditrany sy ho fanadiovana azy indray mba ho masina ho azy. Sitrapon'Andriamanitra, fikendren'Andriamanitra, Andriamanitra miasa hanavao azy ny nahatonga azy nandefa ny zanak'Israely ho babo tamin'izay fotoan'izay. Ary rehefa nandefa azy ho babo izy, dia nampiasa ireo firenena izay manodidina ny zanak'Israely izy tamin'izany, dia ny Babiloniana sy ireo firenena hafa izay niara-dita aminy. Eto amin'ity Isaia 3:20 ity dia voalaza fa firenena Edoma hitantsika eo amin'ny 1 no voaresaka amin'izany. Araky ny mpanjaka faharoa 4:40 dia niara-niasa tamin'ny firenena Kaldiana ny Edomita rehefa nambabo ny zanak'Israely ny mpanjaka Nebokadnezara. Kanefa izao ry havana, na dia nampiasa izany firenena jentilisa izany aza Jehovah mba ho fitaizana sy ho fanadiovana ny fireneny, dia ny tsara azy reny koa rehefa nanavitra izany fireneny izany. Ary zany no hitantsika eto amin'ity perikopa izay anjarantsika ity. Miverimberina eto amin'ity perikopa ity ny loko mena, hitantsika ao aminatin'ny hevitra ianarana hoe Edoma izany. Hitantsika ao amin'ny vombolana hoe Ra izany. Ary mbola azontsika sotomina ao amin'ny vombolana hoe ranom-boaloboka na voaloboka izany. Azo raisina ho teny fanalahidy mitondra ny afatra ity perikopa ity izany mena na Ra izany, raha miresaka fitsarana isika eto. Ny fanontaniana izay hovaliantsika ry havana dia izao, manaraka izao: inona ny ifandraisan'izany loko mena
sy ny mahafahavalony ave any Edoma izany, na mahafahavalony fiangonana any Edoma izany, na mahafahavalony zanak'Israely any Edoma izany. Inona ny fandraisan'ny fitsarany ave? Ny fahavalony fiangonana amin'izany loko mena izany. Midika inona amin'ny fitsarany ave na fijeran'i Jehovah ny fahavalony fiangonana ny ra izay voaresaka betsaka eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Araka ny Genesis 5:20, ny 7:20 ka hatramin'ny 7:30, dia anarana izay nomenan'i Esau rahalahin'i Jakoba zanak'Isaka ny hoe Edoma. Izao no voalaza ao anatin'io perikopy io. Ary nahandro haniny Jakoba, asendra avy tany an-tsaha Esau ka reraka. Dia hoy Esau tamin'i Jakoba, mba hanomezo ahy ho aniko ny mena. Dia io mena io. Ny mena eto araka ny 7:30 dia ny mofo sy ny voanemba masaka. Fa reraka aho. Izany no nanaovana ny anarany hoe Edoma. Esau raha teo tamin'ny naterahany dia mena tahaka ny akanjo volom-biby rehetra ny tenany araka ny 7:20. Araka io perikopy Genesis 5:20 7:30 ka hatramin'ny 7:30 ihany. Dia mena zany ny dikany anarana hoe Edoma. Araka izany dia anarana niantsona ny taranaki Esau ny Edomita. Raha ny tena izy dia tsolokafo izany Edomita izany. Fa rahalahy ny zanak'Israely izay taranaka Jakoba ara-pirazanana ihany. Rehefa ny rahalahy moa no mivadika dia tonga fahavalo tsy misy to azy izy. Mifandray amin'ny fiteny hebreo hoe Adama, izay mety azo adika raha baky teny hoe tany mena ny Edoma. Ny teny hebreo zany any renitsoratra mety voatahiry eo fa ny zanatsoratra no mety azo vaonaovana. Ka ny disy ny M dia hita ao amin'ny Adama dia hita ihany koa amin'ny anarana hoe Edoma. Zany hoe mety mifamatotra, azo ampifandraisina ireo teny anankiroa ireo. Ny Adama dia tany mena, ny Edoma mena, mety ho azo ampifandraisina izany. Ao amin'ny Genesis 4:4 sy ny 7:20 dia nanorona fahafatesana na ny fahalovana izay fisitrahan'ny Satana ny vovotany. Mety hafa ny teny hebreo ampiasaina amin'izay fa azo ampifandraisina izany. Izany hoe raha ampifandraisina izany rehetra izany dia manamarika ny mahaizy azy ity firenena ity sy ny fiaim-piainany ary ny natiorany amin'ny mahafahavalon'Andriamanitra azy ny hevitra izay finosiny anarany hoe Edoma. Tsy anarana ihany zany fa manondra azo firenena nanjakan'ny fahalovana sy ny faharatsiana rehetra, na ara-pitondran-teny zany, na ara-pivavahana zany, na ara-piarahamonina zany, na ara-politika izany. Fa inona tokoa moa no ifandraisany zany anaran'izany sy ny mahaizy azy ary ny fiaim-piainany ity firenena ity? Ahoana ny fisehon'izany hevitra raketiny anaran'izany teo amin'ny fiaim-piainany sy ny fivavahany na ny fiarahamoniny sy ny sisa? Izany no valitsika amin'izao manaraka izao. Tamin'ny taona 7 ka hatramin'ny 9 talohan'i Jesosy Kristy tany ho andry havana, dia nahitana vilany-tany iray izay natao ho endriky ny Andriamanabavy ny fahavokarana izay notopoiny ity firenena ity tany amin'ity tany ity, nantsoiny hoe Kaos mo izany anaran'izany Andriamanabavy zany. Zany hoe firenena mpanompo sampy Edoma. Naharitra sady miparitaka tamin'ny tany maro nanodidina ny ranomasina Mediterane hatramin'ny andro ny testameta vaovao zany fanompoana ity Andriamanabavy ny fahavokarana ity zany. Tamin'izay fotoan'izay dia nantsoina hoe Artemis izy tamin'ny fiteny Grika, fa Diana kosa tamin'ny fiteny Latina. Ny fanompoana azy dia nampijangajanga sy nampanao izay vetaveta indrindra reo mpanompo azy rehetra, satria moa fomba fangataham-pitahiana taminy izany fijangajangana sy fijejojejoana ary fahavetavetana izany. Tahaka izany koa ny fanompon'ireo andriamanitry ny ady, io moa izay nahazo laka tamin'ny firenena maro tamin'izay fotoan'izay. Izany fiaim-piainana sy fitondran-tena ratsiny tamin'ny fanompoan-tsampy izany, na vokatry ny fanompoan-tsampy izany, izay no mahavovo tany mena azy
araky ny heviny hoe andevozy ny fahafatesana sy ny fahalovana, raha mijoro teo anatren'Andriamanitra izy. Izany no mahandevo ny fahalovana sy ny fahafatesana azy. Ny anarana hoe Edoma dia mety ho fianakavian'ny teny hebreo hoe dame ihany koa, izay midika hoe razany ara bakteny. Retsika betsaka ao anatin'ity perikopy ity izany raha mifamatotra amin'ny hoe mena sy n'isan-karazany izany. Ny 300 amin'ny 270 izay iverenany eo amin'ny testamenta taloha dia ilazana fahafatesana amin'ny herisetra ny ra. Ohatra, ny Genesis 7:7, Levitikosy 20:7, Nomery 5:7 sy ny manaraka. Zany hoe raha ampifamatorina amin'ny anarana hoe Adama, ny dame izay nadika hoe ra, dia midika ho fandatsahan-ra ihany koa ny anarana. Crime na ny fandripahana ain'olona tamin'ny alalan'ny fomba matsiravina isan-karazany no fonosan'izany. Fanao sy fiaim-piainana ity firenena ity araky ny hevitry ny anarana hoe Edoma ihany koa izany. Fa ahoana fisehon'izany? Tamin'ny fotoana nanavotany Jehovah ny zanak'Israely teo ambany fanandevozan'ny Egyptianina ohatra, dia nankalain'ny Edoma tanteraka ny zanak'Israely. Na dia rahalany azy. Nosakanany tsy handalo tao amin'ny taniny rehefa iverina ho an'ny Palestina. Entsy nampandrosoiny, antrano mihitsy azy, na dia rahalany azy. Araka ny Nomery 20:4-20. Na dia rahalany azy, dia nandray ny fireneny Israely ho tena fahavalon'ny tanteraka izy tamin'izany. Efa voalaza teo ambony ny fiarahany tamin'ireo firenena Kaldiana tamin'ny fambaboana ny zanak'Israely izay rahalany. Nananganady tamin'ny zanak'Israely mihitsy izy tamin'izany, ka dia lasa ny tanteraka ohatra ny faritra atsimon'ny tany izay nomen'Andriamanitra azy olovany. Nitsakitsahiny tamin'izany ny fahamasinany ity tany ity, fa no hitsakitsahiny ihany koa ny fahamasinany zany vahoaka izay fanao hamasin'ny Jehovah zany. Iavesy ny fahamasinany mihitsy no hitsakitsahiny tao amin'izany tany izany. Mpaminany maro arak'izany no niresaka izany fomba ratsy ny fankalan'ny Edomita ny zanak'Israely zany, ka nanamelohany izy ireo azy noho izany faratsiny sy herisetrany tamin'izany fireneny Jehovah izany. Ohatra Isaia amin'ny 2:1-5, 2:4-7-5 sy ny sisa dia miresaka an'izany. Raha feziny zany izay nambara ry havana dia izao: voafono ao anatin'ny anarana hoe Edoma ny toetoetra sy ny maha-izy azy, ary natiora n'ity firenena ity, ka nahatonga azy ho fahavalon'Andriamanitra sy ho fahavalon'ny Fiangonana, dia ny zanak'Israely izany. Izy nanjakany fanompoatsapy isan-karazany, izay nanrafitra koa ny fiaim-piainany sy ny fitondran-tenany sy ny fifandraisany tamin'ireo firenena zanak'Israely ireo noho ny fankalany azy, no hevitra finosiny zany anaran'izany, indrindra ny fampiasan'ny herisetrany tamin'izany firenena Israely izay rahalany izany. Fa izao ry havana, izany firenena izany no nanoloran'i Jehovah ny fiangonana ho babo. Raha amin'ny fomba fitenin'ny testamenta vaovao kokoa, dia aliko ny fanoloran'Andriamanitra ny olona ho baboin'ny ota sy ny fahafatesana ary ny devoly zany. Kanefa ny fanavotany Jehovah ny fireneny na ny fanavotan'ny olona tamin'izany fambaboana zany, dia nitsarany koa izany fahavalo izay nambaba azy ireo zany. Raha amin'ny fitenin'ny testamenta vaovao kokoa no anambarana azy dia izao: ny fanavotan'Andriamanitra ny olona teo ambany fanadevozan'ny ota sy ny fahafatesana ary ny devoly, dia nandevona ny tanteraka izany fahavalo izany tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany. Fa ahoana ny fomba izany fitsaran'Andriamanitra fahavalo fiangonana izany raha mitodika amin'ity perikopam-tsarantsika ity isika? Raisitsika ao amin'ny ohateny momba ny fanitsakitsahana tamin'ny tongotra ny voam-boaloboka mba hahazoana ranom-boaloboka izany. Notorotoroina tamin'ny tongotra, izany hoe nampiasaina ny herim-batana rehetra izay navondrona tao amin'ny tongotra ny voam-boaloboka mba hahazoana ny ranony.
Sary anambarana ny fampiasany Jehovah ny heriny rehetra tamin'ny fanorotoroana ny fahavalon'ny fiangonana zany. Aptahoatra izay voalaza ny Genesisy 3:7-5. Ny ranom-boloboka izay nandoko ny fitafiny dia manambara ao ambadika ny hamafy ny fampiasana hery tamin'izany fanitsakitsahana sy fanorotoroana zany. Ankoatra izany, ny ranom-boloboka izay nandoko ny fitafiny izay nanitsaka azy dia kisary ny ranon'ny fahavalo izay nandoko ny fitafiny izay nanorotoro azy. Manambara ihany koa ny fahafatesany tanteraka sy tamin'ny herisetra noho ny fampiasan'i Jehovah ny heriny manontolo tamin'ny fandresena sy ny fahamaliana azy izany. Ny fanitsakitsahana mitongotra ihany koa dia kisary ny fampanekena tanteraka ny fahavalo eo anoloana, fanambarana ny tsy fananany hery hanohitra intsony na manahoana na manahoana. Jehovah ihany nampiasa izany heriny sy ny fahefany izany tamin'ny fitsarany sy ny fahamaliny ny fahavalon'ny fiangonana. Ary araka nambara ny tanjony dia mba ho fanafahany sy ho fanadiovany ny fiangonana ihany koa izany. Midika izany ry havana fa tsy hain'ny olona ny mandresy ny fahavalony, tsy hain'ny manavy-tena, ny manadio ny tenany ho masina eo anatrehan'i Jehovah, fa izy Jehovah no manao izany ho azy tamin'ny alalan'ny fampiasany ny heriny rehetra mba ho famotom-potehany tanteraka izany fahavalony izany. Ny fitsaran'Andriamanitra ary, ny fitsarany ny fahavalon'ny fiangonana dia fanadiovany koa izany fiangonana izany. Famoronany azo ny fiangonana vaovao araka an'Andriamanitra. Raha mamaky ny Isaia 7:7 sy manaraka isika, dia izany no manambara izany fiaim-piaina ny fiangonana efa nodiovin' Jehovah izany. Fiangonana miaina tanteraka ao anatin'ny famirapon'Andriamanitra izany, ao ambany fahasoavana, amin'ny fivavahana sy ny fikekeloka, ary amin'ny fiderana azy noho ny famonjena izay nataony taminy. Ry havana teny faminaniana moa ny Isaia 7:7. Fa raha miresaka ny fitsaran'Andriamanitra ny fahavalon'ny fiangonana isika, dia tao amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany no tena nanatanterahany izany tamin'ny fahafenoana. Noho izany dia tsy azontsika dinganina izany, fa tsy maintsy andalovantsika na dia amin'ny ankapobeny azy. Izany koa no andeha hidirantsika vetivety amin'izao manaraka izao, mialohan'ny hijerantsika hanambarantsika ny hafatra izany ten'Andriamanitra izany ho antsika ankehitriny koa. Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany ary ny fitsarany ny fahavalon'ny fiangonana. Raha fitiantsika kely izay voalaza teo ambony dia izao: ny fitsaran'Andriamanitra dia tsy maintsy misy fantatsahan-raha, kanefa ny fantatsahan-raha koa dia fanadiovany ny fiangonana. Teo amin'ny izay nambarany Isaia 7:7-9 dia tamin'ny alalan'ny fanitsakitsahany na fanorotoroany a Jehovah tanteraka amin'ny fahavalon'ny fiangonana tamin'ny heriny rehetra no nanatanterahany ny fitsarany azy. Efa nambara teo ambony koa ny tsy fahaizan'ny olona manavy-tena manoloan'ireo fahavalon'ireo fa asan'Andriamanitra irery izany. Ary efa nambara ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny fahavalony dia fanamboarany sy fanadiovana ny fiangonany amin'ny alalan'izany koa. Fa hoana izany ao amin'ny testamenta vaovao. Efa natsidika teny amin'ny fitarenteny ry havana fa ny ota sy ny fahafatesana ary ny devoly no fahavalon'Andriamanitra na fahavalon'ny fiangonana. Tao amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany no nanatanteran'Andriamanitra ny fanatevonana izany tamin'ny fahafenoana. Araka ny Korintiana 2:5-20 dia nataon'Andriamanitra ho ota tao amin'ny fahatongavan'ny zanany ho olombelona Jesosy Kristy, dia Jesosy Kristy izay tsy nahalala ota. Ny antony dia mba ho fandevonana izany ota izany tao aminy. Notorotoroiny tao amin'i Jesosy Kristy izay tsy nahalala ota, kanefa natao ota teo amin'ny azo fijaliana izany ota sy ny firongony izay fahavalon'ny fiangonana izany. Nikoriana teo ny raha sady manambara ny fahapotehan'ny ota tanteraka tao amin'ny fahafatesan'i Jesosy izany, ny manambara koa ny herisetra sy ny fahamafisany fomba famonoana azy teo amin'izany azo fijaliana izany, mba hatanteraka amin'ny fandevonana izany fahavalon'ny fiangonana izany. Tsarovy
fa famonoana olona tamin'ny fomba farany izay mahatsiravina indrindra teto ambonin'ny tany no niatra tamin'i Jesosy Kristy. Kanefa izao ry havana, ny otantsika zanak'olombelona ny tena mahatsiravina teo ananatrehan'Andriamanitra, ka nahatonga ny famonoana ny zanany teo amin'ny hazo fijaliana tamin'izany fomba feno herisetra sy mahatsiravina indrindra izany. Araka ny Romanina 9:7-20, tambon'izany ioto zany ny fahafatesana. No resen'Andriamanitra tao amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty koa zany fahafatesana izany. Ary satria izany fahafatesana izany ny fisitrahan'ny Satana sy ny firongony anomahizy azy rehetra, araka ny Genesis 7:4-5, dia no resen'Andriamanitra tao amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty koa ny devoly sy ny fanjakany rehetra. Saingy arak'izay fanambara teo ambony, dia tsy fitsarana ho fandravana sy fanamelohana fahavalon'ny fiangonana ihany ny teo amin'ny hazo fijaliana, fa ho fanamarinana sy ho famoronana olom-baovao izay fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy ihany koa. Araka ny Efesiana 2:1-12. Izao ary no afatra ho antsika zanaky ny fifoazana ry havana. Ny fahavalon'ny fiangonana dia tsy izay ihany ivelan'ny fiangonana ihany, fa izay ao anatin'ny fiangonana ihany koa. Raha tao mivantam-bantana izany ry havana dia izao, tsy olo-kafa ivelanao ny fahavalon'ny fiangonana, fa tena ianao mihitsy raha mbola mandrafitra ny maha izy azy ianao ny ota sy ny firongony arak'izay nanazavana azy teo ambony. Momba fantatrao ve fa tao amin'ny batisa dia natao tao aminao, tao amin'ny batisa zay natao tao aminao, dia notsarain'Andriamanitra tao aminao zany fahavalon'ny fiangonana zany, dia ny ota sy ny fahafatesana ary ny firongony. Niara-nomboana tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ianao, ary niara-natsangana tamin'ny ihany koa tao amin'ny batisa no nanantanteran'izany taminao. Izay no ambaran'i Paoly amin'ny Romanina 1:4 sy manaraka, ary ny Kolosiana 2:2-12. Amin'ny teny hafa ry havana, satria fitsarana ny resaketo, dia tena nomelohina tao amin'ny hazo fijaliana ianao noho ny mahafahavalon'Andriamanitra anao, mahafahavalon'ny fiangonana anao, noho ireo fahavalo ireo tonga nofo tao aminao, na tonga natioranao. Kanefa no amarininy tao tamin'ny alalan'ny nahariny ianao olom-baovao sy nanafahany ianao afaka tamin'ny fanandevozana izany, tamin'ny fampiombonana ianao, tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty koa ianao. Araka ny Lotera ry havana, hamarininy maro-potoana ankehitriny ny baikon'i Jesosy tamin'ny mpianany hoe manao batisa azy, araka ny Matio 7:20-7:20, fa iaina ny isan'andro zany batisa zany, zany hoe iaina ny isan'andro ny fiatrehantsika ny fitsaran'Andriamanitra mba handevona ny tanteraka ny fahavalon'ny fiangonana ao amintsika, dia ny ota sy ny firongony rehetra zany. Teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny fahafatesany, teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'ny fanamarinana antsika tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty ihany koa. Amin'ny teny hafa ry havana dia izao, tena fiainam-pibebahana, fiaikenkenoka ary famelan-keroka mandrakariva ny fiainantsika kristianina, ary indrindra ny zanaky ny fifoazana. Ny mahazanaky ny fifoazana ny zanaky ny fifoazana azy, dia izy miverina isan'andro manoloana zany Andriamanitra mitsara zany, manameloko azy noho ny maha-panota fahavalon'ny fiangonana azy, kanefa manamarina azy amin'ny maha-zanany azy, satria zay no fitsarana. Ny fanasan'ny tompo zay fihinanana ny tena mandrahan'i Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty, dia tena fiainana zany batisa zany koa, fiainana ny famelan-keloko zany. Zao ry havana nefa, misy ny nomelohina kanefa no amarinina, satria Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty, nomelohina sy ny no amarinina. Dia ireo zay mandray izany tena mandrahan'i Jesosy zany tamin'ny finoana zany. Fa misy kosa no nomelohina fotsiny, na tena anatrika izany fanasana izany azy izy, satria fombafomba ivelany ihany no nanatonany izany latabatra masina izany, fa tsy tamin'ny finoana. Ry havana, tsy manaisotra antsika amin'ny fanandratantena na fanamarina tena noho ny mahazanaky ny fifoazana ihany ny fitsaran'Andriamanitra, fa mampanery tena sy mampibebaka antsika mandrakariva koa. Izany hoe,
Ny atao hoe mibebaka dia tsy hafa, tsy izay mitomany, tsy izay mitoloko, fa izay miverina ao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany mba homelohiny amin'ny mahafahavalon'ny fiangonana azy ary ho amarininy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Tsaroviko fa ny fiverenantsika ao amin'ny Jesosy sy ny azo fijaliany eo anatrehan'Andriamanitra, ny fiverenantsika ao amin'ny Jesosy sy ny azo fijaliany eo anatrehan'izany voninahitr'Andriamanitra izany no mahatonga ny voninahitr'Andriamanitra hamirapiratra eo amintsika ka handreseny izany aizy ny ota sy ny fahafatesana ary ny devoly zany izay mesaka mandrakotra antsika mandrakariva. Ry havana, aza irina fotsiny fa tena angatao sy adio varotra mihitsy amin'ny Jesosy ny ametrahany sy iazomany ary itehirizany ianao mandrakariva eo apototry ny azo fijaliany ka hatonga izany ho fonenanao mandra-piavana. Fa raha izany tokoa dia ho afaka tanteraka teo ambanin'ny fanandevozan'ny aiziny izay fahavalon'ny fahazavanana fiangonana ianao. Ary rehefa ho avy Jesosy dia ho raisiny amin'ilay toerana izay hazavainy tavany mandrakizay rehefa ho tonga aminao izy. Farandriavana dia izao, ny fitorianao ny filazantsara ny azo fijaliana no anraikitrao amin'izay heverinao na izay mitsangana ho fahavalon'ny fiangonana. Ny fitorianao ny filazantsara ny azo fijaliana no tena anraikitrao amin'izay heverinao na izay mitsangana ho fahavalon'ny fiangonana. Sady voameloka noho ny mahampanota azy izy noho izany kanefa voamarina noho ny finoany izany koa. Ny fitsarana manameloka any amin'ny helo dia tsy anjarantsika izany fahasan'Andriamanitra irery ihany. Tadidinao ve fa ho Jesosy aminao hoe asa mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo. Amen. Ivavaka isika. Misotranao izay ry Andriamanitra ray zanaka sy fanamasinao, noho ny mbola nampiasanao anaindray hanambara izany teninao izany. Ny fanahinao masina ny hampamokatra izany eo amin'ny fiainanay. Tsy ho rano atondraka volongisa izany, sanatria fa ho tafalatsaka ao anatin'ny fonay, amokatra avy zato avy ariveny, eny tsy manam-pataperana araka anao aza. Dia taio ny zanaky ny fifoazana rehetra mba ho olony ny fibebahana, olona miverina ao aminao mandrakariva, ary hiaiky ny mahampanota azy kanefa angataka ny fanamarinana avy aminao koa, satria tsy izy izay fa olona fahavalo ny fiangonana ihany, olo fahavalonao ihany amin'ny mahampanota zato isan-taona kanefa mino koa fa ho amarinanao zato isan-jato satria zanakao avotanao sy diovinao ary averinao amin'izany fahamasinana izany izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy manankira evan'i Nazareta nangatahana izany. Amen. Amen.
Hiara ivavaka isika rehetra. Misaotra anao zay Andriamanitra ray lehibe fahasoavana fa lehibe loatra ny fitiavanao anay ka nanomezanao izao andro lehibe zay amirapiratana voninahitra ao indrindrindra amin'izao andro ny tobilehibe Farihimena izao zay anamarana ny mazava ary isehon'ny mazava. Izany dia misaotra anao zay satria nomenao tompon'andro, nomenao fahasalamana ary nomenao zao andro tsara sy mamiratra zao. Izany dia mangataka aminao zay ny amin'ny fiangonanao zay mpisany mazava ary androsoatrany ny fiangonana zay mitory ny mazava ka nahitsany izy ny misakana an'izany dia tahaka ny olona zay misakana vady mididia avely amin'ny tendrombohitra ka ho toritory sy mongomongo izy. Izany a dia izany mangatany aminao ny mpisany mazava indrindrindrindra eto Madagasikara ity satria ny fifoazam-panahy noho ny sehon'ny mazava teto ka dia izany indrindra no mahatonga ny faneva lehibe ny tobilehibe Farihimena hoe mitsangana mihazava fa tonga fahazavanao. Misaotra anao zay Jesosy fa mbola momenao fotoana ahafahanay manambara ny teninao ka ahafahany ny olona rehetra manaraka sy miaino izao tenin'Andriamanitra izao dia amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay nofitina ho antaratsika amin'izao andro ny tobilehibe Farihimena izao dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Jaona toko fahavalo. Jaona toko fahavalo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Jaona toko fahavalo ka ny andininy faharoa ambin'ny folo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe izao no fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavanaina. Eny masinao manamasinana anay amin'ny fahamarinana fa niteninao ny fahamarinana. Amen. Dia mbola manolotra ny fiarabana feno antsika rehetra ny havana hatratr'izao andro ny tobilehibe Farihimena izao. Ary araky ny lohahevitra lehibe zay velabelarina amin'ity amin'izao isan-taona ny tobilehibe Farihimena izao dia voalaza ny Isaia toko 20 ny andininy voalohany hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao. Zava-dehibe indrindra amin'izao andro iainantsika izao zany satria azo lazaina fa niroso tamin'ny fahamezinana izao tontolo izao ka niala tamin'Andriamanitra. Ary amiresaka ny momba ny Israely isika nantantarany zanak'Israely noho ny fialany amin'Andriamanitra, noho ny fanitsakitsany ny voninahitr'Andriamanitra dia niteraka fahamezinana zay adika tsotra hoe fahababony zany. Babon'Israely ka niteraka fahavoazana lehibe teo amin'ny fiainany zany satria niala tamin'Andriamanitra izy zay tompony ny fahazavana, zay nanatanteraka ny fahazavana. Ary zany indrindra no nahatonga ny loza maro samihafa nisy tamin'izany fotoana zany. Raha jerevana tsotra ny zava-misy amin'izao taona 2024 izao dia niara ny fahamezinana izao tontolo izao satria miala amin'Andriamanitra. Izany hoe tratry ny fahababona izao tontolo izao satria ny fialana amin'Andriamanitra dia mahatonga arety mandoza. Ny fialana amin'Andriamanitra dia mahatonga fitsorontanana eto amin'izao tontolo izao satria Andriamanitra zay tompon'ny fahefana, Andriamanitra zay Jehovah tompon'ny maro dia tompon'ny fahefana eto amin'ity tany ity. Ka ny fialana aminy no mahatonga izao fahavoazana misy eto ambony tany izao.
noho ny famirapiratany eto amin'izao tontolo izao dia nataon'ny olona tsinitsininy ny famirapiratany voninahitran'Andriamanitra fa ny famirapiratany fiainany netiny ka niala tamin'Andriamanitra izy. Inona ny anton'izany? Satria manana ny vola izy, manana ny ara-teokarena, ara-materialy, ka iveriny fa tsy ilana intsony Andriamanitra. Noho izany dia io miteraka fahababoana, miteraka fahamezina, ary miteraka izao aretim-bandozy izao. Tsy misy fanafodiny izany afa-tsy ny fiverenana amin'Andriamanitra. Raha mandihy isika any amin'ny faritra ivelany any, na any Eropa na any Amerika, na any amin'ny faritra maro samihafa manerana an'izao tontolo izao, dia izao tsy misy afa-tsy ny fitadiavana voninahitra, fitadiavana arena, ary rehefa manana an'izany izy dia tsy mila n'Andriamanitra intsony. Ka izay no anaovana ato avo n'izao andro ny tobilehibe Farihimena izao, mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao. Izany hoe miala any ianao amin'ny maizina ka miverina amin'Andriamanitra. Izany hoe manatona an'Andriamanitra. Ary amin'izao apetroko anjaratsika manokan'izao dia hoe mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo. Dia hoy Jesosy tamin'ny mbola kely ihany no toerany mazava aminareo. Raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hatratranareo ny maizina, fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay aleny, tsy mahafantatra izay zora antsony izao tontolo izao. Ka izao tenin'Andriamanitra izao dia manao atso avo amintsika, ary mipetraka moa ny fanontaniana hoe iza moa ilay mazava. Ambarany ny tenin'Andriamanitra mazava tsara, fa izao ny tenin'Andriamanitra no fanilony tongotra sy fanazavana ny lalana. Ny fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra, izay ny zava-dehibe indrindra. Izany tenin'Andriamanitra izany raha fitinina tsotra dia izao: ny tenin'Andriamanitra, ny teny no namoronana izao tontolo izao. Teny Andriamanitra hoe misy mazava dia misy, misy tany dia misy lanitra dia misy. Koa ny tenin'Andriamanitra no fanilony tongotra, ka ny fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra dia izay voalaza mazava tsara ao amin'ny Baiboly izany. Noho izany dia mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo. Ka iza moa ilay mazava? Jesosy Kristy no ilay mazava, satria izy mihitsy no miteny fa izao no fahazavany izao tontolo izao. Izao no fahazavany izao tontolo izao. Ka mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo. Any farany izao mandiva hifarana ny tantaran'izao tontolo izao, fa izay mandeha amin'ny mazava dia mahalala tsara izay alera, ka tsy ho latsaka any amin'ny lavaky mangitsibitsika ny fahaverezana. Jesosy no ilay mazava, ary izay miaraka aminy dia mandeha amin'ny mazava ary ho tonga any amin'ny tantona izay efa napetraka-Andriamanitra ho antsika rehetra, dia ny famirapiratany fiainana mandrakizay. Noho izany ary Jesosy no ilay mazava. Fanontaniana faharoa dia ny hoe iza no manana izany mazava izany? Valiana tsotra amin'ny fanontaniana. Izay rehetra efa vita batisa no manana an'ilay mazava, satria araka ny voalaza amin'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Romanina 5:4, niarana levina tamin'ny batisa isika ary niara-nitsangana taminy andehanantsika amin'ny fiainam-baovao, dia ny fiainana amin'ny mazava izany. Efa nalevina ny aratsiana rehetra teo amin'ny batisa, nalevina ny fahotana rehetra, ary rehefa voalevina izany dia araka ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia tafatsangana koa ny olona vita batisa. Asan'Andriamanitra manokana izany, ka dia
tonga manana ny fahamarinana tanteraka avy amin'Andriamanitra. Ny olona asan'Andriamanitra zany, ary zany indrindra no ilazantsika hoe ny olona rehetra izay eo amin'i Jesosy no manana n'ilay mazava. Noho izany isika rehetra dia manana zany mazava zany daholo amin'ny ankapobeny indrindra. Isika dia manatrika sy mihaino izao fanambarana amin'ny alalan'ny tobilehibe Farihimena izao dia manana zany mazava zany. Fa ny fanontaniana mampieritreritra fahatelo dia ny hoe miaina sy mivelona amin'ny mazava ve isika? Miaina sy mivelona amin'ny mazava ve isika? Koa eto dia manao atsoavo ho anty Madagasikara ity, satria nisy tokoa teto ny teny tany aloha tany, ary fantatsika tsara zany mba teny mpanjaka hoe Madagasikara ho an'ny Kristy, Kristianina Madagasikara, ka tena miaina amin'ny mazava ve ny mpitondra fanjakana eto? Miaina amin'ny mazava ve ny mpitondra fiangonana eto? Miaina amin'ny mazava ve ny kristianina rehetra izay efa vita batisa? Manao atsoava ampitiavana ho antsika izay voalaza teo ry havana mba hiaina amin'ny mazava. Raha tsy hisy fanasitranana eto amin'ity tanitsika ity, io ny havatra lehibe amin'izao tobilehibe Farihimena izao. Raha te ho sitrana ny firenentsika dia oka hiverina amin'Andriamanitra, hiverina amin'ny mazava, hiverina amin'i Jesosy Kristy, ilay mazava isika. Io ny havatra lehibe izay apetraka amintsika amin'izao fotoana izao. Koa ny fiverenana amin'ny mazava dia tena ahatonga antsika anana ny fiadanana. Noho izany ary dia izay ny havatra lehibe, ka miaina sy mivelona amin'ny mazava ve? Be dia be tokoa ny manao ny daniny tsibony hoe izay manana ny maha izy anay, ka manao tsinitsinina ny fiangonana, manentsika ny fiangonana. Tsy miaina amin'ny mazava zany. Ary ny fivoan'ny fiangonana, ny fanoson'ny fiangonana dia ny kristianina tsirairay zany izay fiverenanao amin'ny Kristy zany, izay mahatonga ny fanasitranana sy ny fiadanana eto amin'ny firenentsika sy manerana an'izao tontolo izao. Fantatsika tsara ny tantaran'izany hoe tobilehibe zany. Misy an'izany manokana indrindra raha eran'izao tontolo izao dia eto Madagasikara misy an'izany. Ary tamin'izany indrindra ny mpisan'ny mazava teto. Fantatsika tsara tamin'ny taona 470 sy 700 ny mpisan'ny fahazavana tany Sotanana. Efa ny manan'Andriamanitra zany mba hampahery malagasy, satria rehefa tonga ny fantanatany 470 sy 700 tena reraka ny malagasy, potika ny malagasy, valalanina ny malagasy noho nataon'ny mpanjanatany amin'ity mpitravararaka sy ny bombana latsaka teto ka sala voalala voatangy ny malagasy. Tonga nefa io fahazavana amin'ny alalan'ny tobilehibe Sotanana io ka nampahery ny vahoaka, nazohery ny vahoaka tamin'izany. Zava-dehibe ny fisian'ny tobilehibe, tokony ho antsika mandrakarivo ho atsaitsika mandrakarivo zany. Nanerana izao tontolo izao tamin'ny ady lehibe voalohany dia tena reraka, tena potika izao tontolo izao vokatra izany ady lehibe voalohany zany. Nefa misy indray ny tobilehibe anankiray tany Sotanana mbalavony tsy Mpari, tany Manolotrony mbalavony tsy Mpari. Fa anisany mitovitovy amin'izao andro iainantsika izao tamin'izany, satria nisy ny atao hoe gripa espagnole. Ary eto mandringa amin'izany teto amin'izao tontolo izao nisy ny peste. Fa ny fisiany tobilehibe io izay nimpisahan'ny mazava teto dia amin'ny anaran'i Jesosy mpanankery avy any Nazareta sitrana amin'ny peste. Tena nahazo herin-dray ny malagasy, ary manerana an'izao tontolo izao koa zany, satria izany fifoazana zany dia nanakako eran'izao tontolo izao. Fantatsika tsara ihany koa ny ady lehibe faharoa, ary anisany tena nampikatona ny tany zany, ary sahirana mihitsy na ny misionera teto, fa no ady lehibe faharoa io dia efa nomanin'Andriamanitra
ny toby lehibe tany Karmalaza ny alala ny volavana Rajerimena ary tena nampahery ny malagasy rehetra zany satria nahazo ny fahazavana indray ny malagasy ary ny kely zay tiana ambara mazava eto ny zava-dehibe tiana ambara mazava eto dia zao ny toby lehibe Farihimena raha fantatsika tsara ny tabataba tamin'ny taona 7,790 namono ny lamanetsiny teto tena reraka ny malagasy ary zany aza tsy hoe mahafatolona betsaka tamin'izany aza manetsiny zao mbola vitsivitsy ihany fa natsangan'Andriamanitra Daniel rakoto zany ary misy tantara zay tiako ambara aminareo raha nitoriteny teto Antsirabe Daniel rakoto zany efa somary nitsatra ny tabataba nisy tamin'izany taona 7,790 zany dia nanambara nitoriteny teto Antsirabe olona manetsiny no neno azy taitra ny vazasikasy misy manako tabataba ny tanàna ray fa rehefa nandroso itifitra azy ireo vazana ireo gasy zay mpiaraka aminy dia nandroso nanatona teo akaikiny ary fifarana aza dia nandoaly tiaka mipetraha-tanana tena zava-dehibe ho an'izao tontolo zao ny fahazavana zay hoentiny zany toby lehibe Farihimena zany ary ilazana amintsika androany fa mitsangana miazavava tonga amin'ny fahazavanao midika nitsotra dia oka hiala amin'ny maizina tsy maintsy miala amin'ny maizina isika ka miverina amin'Andriamanitra io ny avatra lehibe zay ambara amintsika amin'izao fotoana izao mila miaina sy mivelona amin'ny mazava sika ka miaina amin'ny mazava hoe sika hoe isika dia manao ny daniny-kibo sika mieritreritra fa ny vaizantsika tsika mieritreritra fa ny voninahitrytsika tsika mieritreritra fa ny volatsika tsia ny fiverenana amin'Andriamanitra ny miverina amin'ny mazava fa raha tsy zany dia letika amin'ny maizina ihany isika mandehana raha mbola manana amin'ny mazava ianareo oka hiaina sy hivelona amin'ny mazava tsika ary amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy aheny izany mazava zany io zany ny zavatra mamarabarana izao tenin'Andriamanitra izao hoe ahelezo aingana ilay mazava iangaviana isika rehetra kristianina daholo ny ankabetsany ny mpitondra fanjakana miangavy ianareo mba hiaina amin'ny mazava sy velona amin'ny mazava miangavy ianareo nindrindrindra mpitondra fiangonana ny mpiandry be dia be oka hiaina amin'ny mazava fa zao ty fanahy ratsy eny amin'ny rivotra aretina tsy tamaso ity dia tsy misy afatsy ny fandroana azy amin'ny anaran'i Jesosy manakeravan'i Nazareta ary tsy misy afatsy ny fiainana amin'ny mazava izany no andraisen'izany ny fiangonana dia mila voana ary ny fiangonana dia mila manaraka ny fehibetra fa raha tsy mivoly ny fiangonana dia zava-doza zany ho itrangy eto no zany ary firenena manokana ity Madagasikara ity zay nametrahana n'izany fifohazam-panahy zany tsy ao amin'ny fiangonana loterana ihany misy an'izany ao anatin'ny efefoka ema misy an'izany noho izany dia zay zany ny zava-dehibe hoe atsoana ny malagasy rehetra hiverina amin'Andriamanitra atsoana ny malagasy hiaina sy hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra zay fahazavana atsoana ny malagasy hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra hivelona amin'ny sakrameta fa zany no afatra lehibe ka mandehana raha mbola manana amin'ny mazava ianareo ary tsy ratsy miverina amin'ny mazava sika dia ho avy ny maizina mbola aispito no hitrangy eto ho avy zelateny masoandro ka zava-doza no hitrangy eto ka manao ato avy amintsika rehetra hiverenatsika amin'ny mazava Jesosy Kristy ilay mazava ka tsy maintsy mitoly ary tsy maintsy manely zany isika zany no avatra lehibe zay apetraka amintsika
amin'izao andro ny toby lehibe Farihimena zao mitsangana sy miazavava tonga amin'ny fahazavanao satria ny Espirito dia manarina ny firenena ankehitriny kanefa tsy maintsy resy amin'ny anaran'i Jesosy izany dia mampahery antsika ry havana fa zao aiza matahotra fa momantsika Andriamanitra ary firenena manokana ity firenena malagasy ity zay misy ny fiangonana ka tsy maintsy mandresy ny mazava tsy maintsy mandresy isika amin'ny alalan'ilay mazava dia Jesosy Kristy tompontsika ko aiza matahotra fa mijoroa isika rehetra dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raika ny fitahina fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fimbonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Kala